tsy maintsy eo amiko zany rehetrarehetra zany fanjakan'andriamanitra dia anjaka eo aminao ny heriny dia hiasa eo aminao voninahiny dia andrakotra ny fiainanao ny Jesosy dia anarana mafontsy, ny anaranao ilay anarana tsara indrindra, ny anaranao ilay anarana mitondra fahefana eo amin'ny fiainanay. Yeshua, dia ilaza izay Jesosy hoe tsy manana tompo izahay afa-tsy ianao. Amin'ny fomba fiteny avy any ivelany dia hoe fiera izahay Jesosy manana anao, tena sambatra izahay Jesosy manana anao. Dia noho izany izay dia tena hisaotra anao androany. No iriny fonay tsy misy fetra zany Jesosy, tena tsy misy fetra zany fa tena irinay ianao. Noho izany izay dia iraisaina hanome saotra sy aja anao. Jesosy io mbola averina ihany hoe tsy manana tompo afa-tsy anao izay.
Asandratry ny tanako, asandratro ny tanako hoanao Jesosy, mpanjakako ianao ilay ray tsy ianao ilay ianao mpanjaka ny fonay, mpanjakany dia ilazay hoe tsy manana hafa izahay Jesosy ao amafisinay foana izany. Tsy manana hafa, tompoko afa-tsy ianao, ianao no ilifoko, tsy misy fechatoko. Akipimo masonao, apetrao amin'ny fonao tananao. Mila olona miankohaka eo anatreny io Andriamanitra tompon'izao rehetra izao io. Mila olona miankohaka eo anatreny amin'ny fony rehetra, amin'ny sainy rehetra, amin'ny heriny rehetra izy. Satria Andriamanitra izy dia mitahaka an'izany avy ety amintsika. Misaotra Andriamanitra, matonto aminao amin'izany izahay, satria tianao vonjena, tianao tahina, tianao anehoana ny maha-Andriamanitra anao eo amin'ny fiainanay izahay. Misaotra, makasitraka Tompo. Halleluia. Androany dia sasanao amin'ny rano Jesosy izahay. Diovinao izahay mba hitafitafiana fotsy, madio isan'andro. Miasa eo amin'ny fiainanay ny fanenao masina, mananatra ny sy manitsy anay, mba hitoeranay ho tsy manatsina mampondro eo anatrehanao. Ny ran'ny Jesosy, ataontsika mifotsika zany iry izany, apetrao eo amin'ny fonao ihany anefa ny tananao, aoka nalika an'Andriamanitra eo. Ny ran'ny Jesosy,
manadio ahy onirane Jesu onirane Jesu onirane Jesu mampandresy ahy onirany Jesosy no manapakay misaotra Andriamanitra ty anay ianao mpanoty izahay ratsy ny fiainanay kanefa mbola nasianao fa tena tianao foana izahay ka dia namonjy anay ianao tamin'ny alalan'ny zanako ilay tokana maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy no anarany efa niraisinao an-tanany izahay noho ny amin'i Jesosy sy mifanavotany anao izahay tehirizinao ho anao mandrakizay izahay misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen maka toerantsika tompoko dia omentsika toerana reto mpitarika fiderany reto satria androso amin'ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra ny tenako misaotra ny tompo manokanao fa nomeny an'ity teny ity zay ho ambarako aminareo ary mino aho fa raha raisinareo amin'ny fo ny tenin'Andriamanitra dia izy fiatraikany eo amin'ny fiainanao tsy androany ihany fa amin'ny androm-piainanao rehetra izany fisaorantsian'Andriamanitra dia hitehaka mafy dia mafy isika raha mbola misy mafy noho izany dia ataovy ihany tompoko amen dia ity ihany koa ny teny anankiray mampahery ahy ao anatin'ny fotoam-pivavahana tahako izao dia tomboka ianareo vao manomboka mihitsy ny fotoana dia aoka hiandrandra an'Andriamanitra hiasa ianareo fotoana vao miteny fotsiny ilay mpitarika ety anoloana dia mino sy matoky fa afaka no sitrana ianao amen dia mitovy amin'izany ihany koa afaka ny hovonjena amin'ireo olana manjoanao ianao ary raha ohatra ka tsy mbola tsapanao zany tamin'ny fanomboana fotoana ho anatin'ny toroteny tahaka izao afaka no tsapanao zao hoe mandrapirava mino ianao fa hiasa eto Andriamanitra asio teka mafy ihany amaky baiboly isika ato amin'ny Hébreu 1:15 Hébreu 1:15 toy izao ny voasoratra fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy fa zay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa zay mazoto mitady azy averiko vakina ilay teny fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra fa zay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Andriamanitra ary tsy maintsy mino fa mpamaly soa zay mazoto mitady an'Andriamanitra ny tompo Andriamanitra amen halleluja androany dia anazava aminareo aho ny amin'ny finoana zay misitona an'Andriamanitra na misarika an'Andriamanitra avy any ambony mba aneo zavatra lehibe sy magaga eo amin'ny fiainantsika amen ny tanjoko ny amin'ity hafatra androany ity dia izao mba
ho tonga olo ny finoana avokoa isika rehetra tonga manarika anty fotoam-pivavahana ity. Enina dia ianareo izay atao hoe samba ny azo tonga eto, na ihany koa mety hoe fandronina fantelona ny natokavanao eto, dia ny tanjoko ny faniriako dia hoe tsy misy avahana fa na iza amintsika tonga eto dia amin'ny alalan'izao afatra etoko izao dia ho lasa olo finoana, ary tsy mijanona treo fotsiny fa ho lasa mpino kristianina, ho lasa fiangonana kristianina ho fanehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Dia mitovy amin'izany ihany koa ianareo izay manaraka izao fotoam-pivavahana izao any amin'ny toerana misy anareo any. Amen. Halleloia. Eno tsara zao zavatra mbarako aminareo izao a. Maro be mihitsy ireo tantara ato anaty ity baiboly ity a, tantara milaza fa nahita n'Andriamanitra nanao asa lehibe sy zava-mahagaga teo amin'ny fiainany le olona. Nahita n'Andriamanitra nanao asa lehibe sy mahagaga teo amin'ny fiainany le olona satria hita n'Andriamanitra avy any ambony any fa nanana finoana izy, tena nitoetra tamin'ny finoana ny fiainana. Dia izay fiainana nisintona n'Andriamanitra, nisarika n'Andriamanitra, nanao asa lehibe, nanao asa mahagaga tamin'izany olo zany no takian'Andriamanitra mba ho hita eo amintsika fiangonana refy eto Androndrakely, mba ho hita eo aminareo rehetra izay manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao. Amen. Zao a eno tsara n'izao teny manaraka izao indray. Tsy misy zavatra na inona ataoko hoe zavatsoa io na fahasoavana io, tsy misy zavatra azon'Andriamanitra atao zany eo amintsika, na dia efa nino an Jesosy ary isika, na dia efa nandray an Jesosy ary isika, na dia hoy azysika hoe zay efa manana ny tompo velona atao anatiko. Tsy misy zavatra azon'Andriamanitra atao, tsy misy zavatsoa, tsy misy fahasoavana, tsy misy zavatra lehibe, tsy misy fahagagana azon'Andriamanitra tanterahana raha ohatra ka avy any ambony n'Andriamanitra mijery antsika dia hitany fa tsy misy finoana, tsy manana finoana. Ary ny tena mampalahelo dia hitovy amin'ny fivavahana rehetra misy eto ambony tany ety ihany ny fivavahantsika kristianina, raha ohatra ka tsy misy finoana na tsy manana finoana isika na ianao izay tonga eto. Ry havana malala, ry fiangonana, ny tiako ambara amintsika dia izao: tena misy Andriamanitra, tena misy Andriamanitra, tsy honohono, tsy anganoangano, fa tena misy Andriamanitra. Ary zany Andriamanitra ambarako amintsika hoe misy zany dia miasa mitondra zavatra lehibe sy mahagaga zay tsy takatra saina manerikeritry ny olombelona eo amin'ireo olona zay mino azy, zay manana finoana. Andro azy zao misy amintsika tonga eto manana olana, dia hoy aho hoe io olana misy aminao io dia kely sy bitika io eo mason'Andriamanitra. Zavatra tsy manahirana azy ny manalana io mba hiala eo amin'ny fiainanao. Maro amintsika angambany tonga eto mandalo ady, mandalo zavatra sarotra, dia mitovy amin'ilay teo ihany koa ny teny ataoko aminareo hoe amin'Andriamanitra kely sy bitika izany. Tsy manahirana azy ny manala izany mba tsy hoe ho amintsika intsony. Mararaka amby anao tonga eto, inona ny aretina mahazo anao? Manao ahoana ny fisehona? Efa nivavaka be ianao fa tsy sitrana, efa nametrana tana fa tsy sitrana. Andro azy zao a dia hoy Andriamanitra hoe kely sy bitika nge hoe aretina mahazo anao io e. Ary ny vaovao mafaly dia hoe azon'Andriamanitra isorina androany dia androany ihany io aretinao io. Azon'Andriamanitra isorina androany dia androany zany arety izany tompoko. Tsisy tsy hain'Andriamanitra atao. Mampahery ihany ny teny nalokon'ny vavana any amin'ny bokin'i Jeremia, toko fa 12 angaman'izay, 15 sa fa maty amin'izay lay verset
fa hoy izy indro izao no Jehova Andriamanitry nofo rehetra, Andriamanitry ny Andriamanitra, tompony tompo. Dia hoy izy moa misy zava-magaga zay tsy haiko atao fa azoko atao ny manala ny olona ny fiainanao hoy Andriamanitra, azoko atao ny manala ny ady zay tena mampitanorika anao hoy Andriamanitra, azoko atao ny manala an'ireo zavatra sarotra manoloana anao hoy Andriamanitra, azoko atao ny manasitrana anao afo magaga hoy Andriamanitra. Asiteka mafy be Jesosy, Jesosy tia anay, momba anay mandrakizay, sady zany ve. Alleluia. Ary na dia io zavatra irinao mba ho tanteraka ny fiainanao io azy, tiako minaza aminao, ianao no manao le zavatra irinao hoe tena goavana ity, tena ho possible ve no tanteraka eo amiko izany zavatra izany. Amintsika olombelona goavana araka ny fisainantsika impossible, fa eo natrehan'Andriamanitra kely sy bitika. Raha ilainao ho tanteraka aminao zany androany dia ho ataony, ho ataony, ho ataony. Asiteka mafy be tompoko. Fa ny condition manana n'ilay finoana misitona an'Andriamanitra na hoe misarika an'Andriamanitra ve anefa ianao. Manana izay finoana izay ve ianao tonga manarika na ianareo zay manaraka zao fotoam-pivavahana izao. Atraiza ny finoanao sy ny fatokinao an'Andriamanitra, atraiza ny finoanao sy ny fatokinao ny teny nataon'Andriamanitra ato anatyity baiboly ity, atraiza ny finoanao sy ny fatokinao ny toky zay voalazan'Andriamanitra ato anatyity baiboly ity. Fantatrao amin'ny lavany sy amin'ny sakany, fantatrao tena hoe lalina dia lalina ve ny momba n'io Andriamanitra zay atao hoe tomponao sy ivavahanao io. Tsarovy a, tsarovo ia, fa miankina amin'izany rehetrarehetra zany ny asa lehibe sy magaga zay ho ataon'Andriamanitra eo amintsika amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika. Miankina amin'izany ny amonjenanao manokana tonga eto. Amen. Averiko indray hoe fantatr'Andriamanitra efa mandalo olana ianao hoe mandalo ady, mandalo zavatra sarotra. Fantatr'Andriamanitra efa marary ianao hoe efa nakivy ianao fitsaboana teny. Fantatr'Andriamanitra daholo zany rehetrarehetra zany. Fa dia izao hoe atraiza ny finoanao sy fatokinao an'Andriamanitra, atraiza ny finoanao sy fatokinao ny teniny nataon'Andriamanitra, milaza fa izy no Andriamanitra nofo rehetra, tsy misy magaga zay tsy natao. Atraiza fantatrao atsaka sy andavana, ary fantatrao lalina ve ny momba an'Andriamanitra. Raha eny ny valiteninao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra, fa dia ho vonjeny tokoa ianao, ho sotranina ianao, ary amafisikany hoe io zavatra irinao zay verina fa goavana sy lehibe hoe impossible ve, androany dia manambara vaovao mafaly a possible zany. Ho tanteraka aminao anay zany. Alleluia. Andaoko antsika hijery tantaran'olona ao anaty ity baiboly ity dia ny tantara Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Efa netiko tetiany zany tantara zany, voaingana dia zary verevitra tao amin'ny braoko tao, raha nanomana zao afatra izao hoe tompo faka dia tsy misy tantara hafa azoko lazaina amin'ny olona afa-tsy ity tantara anankiray ity indray hoe tantara Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Faka dia tsy manana teny hafa azoko amara amin'ny olona, fa dia be dia be, fa dia tsy haiko mihitsy fa tsy reny fa ity ihany tantara Sadraka sy Mesaka ary Abednego avereno amin'ny olona zany. Ka dia ianao ny fandehany tantara. Voalaza amin'ny Daniela 7:1 ka hatramin'ny 8:10. Dia tamin'ny andro Nebokadnezara mpanjaka amin'ny Babilôna, dia nanapa-kevitra zany lehilahy zany fa anamboatra sary vongana volamena lehibe, tena lehibe, dia napetraka atao amin'ny tany lemaka
lay sarivongana volamena dia namoaka didy mpanjaka Nebukadnezara io dia hoy izy amin'ny fotoana zay andrenesanareo andrenesan'ny foko-pirenena andrenesan'ny olona samihafa fiteny feona mozika feon'ny anjomara feona zava-maneno amin'ny karazana na iza mandre zany samy manatona samy miazakazaka ary miakoka eo alohan'ny sary vongana volamena natsangako ary samy mivavaka amin'izany sary olona volamena natsangako zany zay zany didina voaka mpanjaka dia raha misy kosa masa tsy miakoka tsy mivavaka ho samborina izy ho afatotra ny totramatanana dia miandry azy itsy laforo misy afo mirehitra io ny sasany zany atsipo anaty laforo misy afo mirehitra ho vololo ho faty atao kela tanteraka na dia lavenina ary tsy misy intsony dia hoe hoy ny olona rehetra hoela velona na ianao Andriamatompanjaka hoela velona na ianao hoela fanapahana ny ianao dia nandeha ny fotoana tsofina ary ny anjomarina mafaneno nampanenona ny zava-maneno rehetra amin'ny karazana avy hatranin'ny olona rehetra dia niakoaka tonga dia niakoaka sady ny vavaka fa nisy telolahy jiosy izy telolahy reo sadraka sy miasaka rabediny akoa no anarana izy telo mirahalahy kosa raha nandrehan'izany feona mozika feony anjomara mafaneno zany dia tsy taitra eo fotsiny nataon'izy telolahy sady meme raha mahazo andretolondreto tena tsy fantany tokoa zao Andriamanitra ivavany zao dia meme sady nijerijery dia nisy nahita dia lasa naloatady-bola tany am-panjaka zay nahita Andriamatompanjaka hoela velany ianao misy ireo olona telolahy zay nataonao mpiara-miasa aminao ao amin'ny lampam-panjakana izy telo mirahalahy mba miakoka sy mivavaka amin'ny sary vongana volamena atsakanao nataon'izy telo mirahalahy dia mijaridina fotsiny meme manesoeso tezitra mpanjaka tamin'izany tena tezitra dia natsoina mihitsy izy telo mirahalahy tamin'izay fotoan'izay asa makatiry zareo dia rehefa tonga teo anatreha-mpanjaka izy telo mirahalahy dia zao zava-nisy izy telo mirahalahy reto tena tao amin'ny finoana sy ny fatokiana fa mahavoavonjy azy ny Andriamanitra zay tompony mahavoavonjy azy amin'ny io laforo misy afo mirehitra io ary mahavoavonjy azy amin'ny tanan'ny mpanjaka amen zao ny tenin'izy telo mirahalahy Daniela 7:7 indro Andriamanitra zay tomponay telo mirahalahy dia mahavoavonjy anay amin'ny laforo misy afo mirehitra sady amonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka sady tondrondrono ohatro le mpanjaka tena tao amin'izy telo mirahalahy mihitsy ny finoana sy ny fatokina an'Andriamanitra dia zao tsy vohosongozona mihitsy izy telo mirahalahy na inona zava-nisy na inona zavatra nitranga tena noporofony arabaky teny fa tena tsy azozogozonina mihitsy ny finoana sy ny fatokiny an'Andriamanitra fa ny Andriamanitra zay tompony sy vavany dia Andriamanitra mahavoavonjy azy ireo manoloana ny olana rehetra mahavoavonjy azy ireo amin'ny zavatra sarotra rehetra sy ny ady rehetra zay atrehana dia rehefa tonga teo anatrehan'ny mpanjaka izy telo mirahalahy dia niala ny enina mpanjaka satria olona tena ilainao amin'ny lampam-panjakana izy telo mirahalahy reo fa na izany ary manafotoana ao amin'ny mpanjaka ny zavatra ataony tsy manaja tsy manaiky ny didiko ataoko mahita reto androany tiako ry zareo fa mitendry mandeha ty ataoko mahita reto androany ataoko mahafantatry ny anarako reto androany dia niala nenina mpanjaka niala nenina
azafady izy telo amindralahy sao dia fananianareo atao ary zao ianareo tsy miakoka tsy mivavaka amin'ny sary vongana volamena na tsangako izao mialanena mpanjaka sady nandresy lahatra azy telo amindralahy mba anaiky iankoka tokoa sy hivavaka amin'ny sary vongana volamena mba amonjy ny ainy ory izy telo amindralahy sarobidy ie ny ainy sarobidy ie mifahavelomany mbola jeune be ohatr'izao ianareo dia efa teo faty mialanenina ozy izy mialanenina fa izao tsy niova mihitsy izy telo amindralahy tsy niova satria tao amin'ny finoana fa misy Andriamanitra tao amin'ny finoana fa ny Andriamanitra izay ivavah sy tompony dia Andriamanitra mahavoavonjy azy amen mahavoavonjy azy manoloanan'io laforo misy afo mirehitra io ary mahavoavonjy azy manoloanany tanam-panjaka ry fiangonana tonga eto mila manana zany finoana nanana Sadraka sy Mesaka ary Abedinego zany isika fiangonana Rify eto Androndrakely tsy mety hoe mpino kristianina anao efa manana Jesosy anao efa ao anatinao Jesosy kanefa ny fiainanao dia azo lasaina hoe fiainana sarotsaro-pivavahana fiainana sarotsaro-pamponan'Andriamanitra tsy mety zany ry havana perta ianao raha ohatrany ny fiainanao fa isika rehetra na iza zay natonga ny teny hoe hatramin'ny ianareo vaovao sabatonga eto azy dia zao ny takian'Andriamanitra mila manana ny finoana zay nanana Sadraka sy Mesaka ary Abedinego isika rehetra amen halleluia tsy misy azon'Andriamanitra tao eo amin'ny fiainanao fatange fa manana olana ianao hoe manana ady mandalo zavatra sarotra fata fa marary fa tsy misy azony atao raha ohatra ka tsy manana ny finoana tahaka ny finoana nanana Sadraka sy Mesaka ary Abedinego ianao manan-javatra irina ianao amin'ny taona ity ary na dia reny tsodrano ny tsofanay mpanompon'Andriamanitra rano hoanareo tamin'ny fiandohan'ny taona ireny azy reny nge efa ndraisin'Andriamanitra ho teny natao ho tanteraka fa saingy zao ina moa ny azon'Andriamanitra tao ianao izay nitolorana ilay fahasaovana ary tsy manana finoana akory dia ina zany no azon'Andriamanitra tao manoloana ny fanirinao manoloana ny retsodrano reny mazava nge ny tenin'ny Hebreo Hebreo 1:21 ilay nivakiana terem-boalohany hoy ny Baiboly fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra fa zay manatona an'Andriamanitra zay mitady an'Andriamanitra zay mila an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy ary tsy maintsy mino fa zany Andriamanitra tadiaviny zany dia mpamalisoa ho azy ho an'izay mitady azy amen dia toizantsika kely ireny tantaran'ny Sadraka sy Mesaka ary Abedinego anisan'ny tena mba nampahery ahy mikasika any amin'ny fiain'izy telo amindralahy reo ary tiako ho zaraina aminareo satria tiako ho fiainantsika rehetra dia ity nataon'izy telo mirahalahy reo ho zava-dehibe ny fanompona an'Andriamanitra ary tsy nisy zavatra hafa nataon'izy telo mirahalahy ho ambony noho i Andriamanitra na hoe ho ambony noho ny fanompona an'Andriamanitra eny hatramin'ny eny azy dia tsy nataony ho ambony noho i Andriamanitra na hoe nataony ambony noho ny fanompona an'Andriamanitra eno tsara ke ny teny ny voalazo amin'ny Daniela 3:7 hoe dia vakitsika manoko amin'ny 1:20 taorinany fandrahonana nataon'ny mpanjaka dia zao ny tenin'izy telo mirahalahy 1:20 dia namaly Sadraka sy Mesaka ary Abedinego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe ry Nebokadnezara tsy misy antony tokony hamaliana ianao akory ny amin'izany zavatra zany tsy misy antony hamaliana ianao tsy misy antony hifamatra aminao zahay tsy misy antony aoka fantatrao Andriamatoa mpanjaka Nebokadnezara toy izy nanteny zao ny teniny ary
ary namaly Sadraka sy Mesaka Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe Nebukadnezara, tsy misy tokony antony tokony hamaliana ianao ny amin'izany zavatra zany. Indro Andriamanitra izay tomponay, finoana no ilazanay aminao, dia Andriamanitra mahavoavody anay amin'ny lafaoro misy afo mirehitra, na dia midedadeda rio mahavoavody anay amin'io ny Andriamanitray. Amen. Amen. Ade fahavalo ambin'ny folo ity le tiako ambara. Ary na dia tsy zany azy, zany hoe tsy hamonjy anay ny Andriamanitray, fa fony faty martyr izahay. Aoko fantatrao ry mpanjaka Nebukadnezara fa ny Andriamanitrao dia ny sary vongana volamena natsakanao tsy hotomponay, tsy ankofanay, tsy vavanay. Zay ny tenin'isy telon-drahalahy tamin'izany fotoana izany. Tezitra mpanjaka, tezitra hainao tsara angambany mety fatezera-mpanjaka, tsy haiko moa ny endrika mambika ny mpanjaka tamin'izany fotoana izany, na le karazana le olona be orona sy be lavakorony reny, ka ny sanehaka fotsiny ny orona mamoaka le fofinaina satria tezitra loatra. Fa dia raisiko sary an-tsaina hoe angamba tataka izany mihitsy ny zavatra nitranga ajanontsika hatreo olo ny tantara iny. Ry fiangonana tonga eto, zao nyfantanina tiako apetraka aminao. Fantatro fa hoekanao ty fantanina ity, dia hitan'Andriamanitra miasa maneho ny mahandriamanitra azy eo aminao vianao. Dia hitan'Andriamanitra miasa maneho ny mahandriamanitra n'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao vianao mandritsy ny androm-piainanao eto ambony ty tany ity. Dia hita voninahitr'Andriamanitra vianao, profy fa tena misy Andriamanitra. Mazava ny afatra, manana finoana sy fatokina an'Andriamanitra, manana finoana sy fatokina ny teny rehetra zay nambaran'Andriamanitra ka voasoratra ato anatin'ity baiboly ity. Amen. Jereo ary dinio tsara ny amin'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego ka arao ny finoany. Amen. Amen. Fa akoatran'izany rehetrarehetra zany, tianao ve ny anehoan'Andriamanitra ny mahandriamanitra azy eo fiainanao? Tianao ve ny anehoan'Andriamanitra ny voninany eo fiainanao? Dia hoy aho hoe aoka ho tahaka Sadraka sy Mesaka ary Abednego mihitsy ny fomba entinao mametraka ny ametrahan'io Andriamanitra, ametranao an'io Andriamanitra io sy ny fomba entinao manompo azy. Aoka tsy zavatra hafa ataonao ambony noho i Andriamanitra na noho ny fampona an'Andriamanitra. Enatra amin'ny ainao azy mety hoe andeha, dia asa atao ambony noho i Andriamanitra sy ny fampona an'Andriamanitra. Alefy tahaka tompoko ny momba ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego, tena alefy tahaka. Na dia hiatra manaina azy dia tsy nampaninona azy zany, napetrany tamin'ny toerana hoe ambony Andriamanitra, ambony lavitra ny fampona an'Andriamanitra. Amen. Amen. Alefy tahaka ihany koa mikaseny amin'ny Joba manokana, satria izany Joba izany dia tena ataoko hoe mitovitovy ny amin'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego ny toetra na toepanahy nananana. Inona zava-nisy tamin'izany? Ny hevitra ny devoly fa ity Joba ity raha manompo an'Andriamanitra dia paretere fotsiny, fanantenan-javatra fotsiny, zany no mahatonga ny Joba manompo an'Andriamanitra. Kanefa tena niporofony Joba fa tsy zany mihitsy izy, fa zao izy manompo an'Andriamanitra, satria Andriamanitra natao hotompoana izy, Andriamanitra natao hiakofana izy. Ka na mahazo valim-bavaka na tsy mahazo valim-bavaka dia natao hanompo an'Andriamanitra foana. Na tanteraka faniriko na tsy tanteraka faniriko dia natao hanompo an'Andriamanitra foana. Na afa-po tamin'ny zava-tsy nomen'Andriamanitra na tsy afa-po dia tsy mivadika aho, fa zaho Joba no anarako dia natao hanompo an'Andriamanitra foana. Na inona midona amiko na inona mitranga amiko dia zay ny aho manompo an'Andriamanitra foana. Tsy par intérêt araka ny tenin'ny devoly, tsy hoe filanin-javatra araka ny eritreritra ny devoly no hanompoka an'Andriamanitra, fa manompo an'Andriamanitra aho satria Andriamanitra mendrika notompoana izy.
amen. Halleloia. Zany nge niatony natokany Joby eno tsara ny tantarana. Enjana nge nahazo azy tao anatin'ny iray mpimaso fogana ny fananany rehetra Januariny antaona maro fogana ny mpanesoesy tamin'izany dia tsy olona ray narona te dimy amanena fa be dehibe. Ny mpiapanga tamin'izany dia tena vraky noho ny olona. Fomba fitenin'ny olona voaoziny Joby io koa monsieur milay voaoziny io aiza ve ka fogana atao anatin'ny iray mpimaso ny fananany rehetra veta ozy arevarevaratra. Fa tsy niova Joba nataony sarobidy sy manandanja tamin'ny foana ny momba an'Andriamanitra sy ny famponan'Andriamanitra. Maty avokoa zanany rehetra ny anjaran'ny trano tao anaty fanaovana fety. Enjana ke zany mafy ke zany tsisy mazaka zany revana tsy zaky zany fa tena enjana mafy. Fa dia tsy nionjana mihitsy Joba fa mbola nataony ho zava-dehibe foana momba an'Andriamanitra sy ny famponan'Andriamanitra. Atatefara azy ny tenany mihitsy lovo mafy. Nisy aretina tany tapon-doha ka hatrany am-paladia tratra ny vairatsy cancer. Fa tsy niova mihitsy Joby. Ahoana ny fomba fiteniny? Andriamanitra no nanome andreny arena be dehibe reny ankehitriny araka sitrapony nalainy indray. Iny ny azoko atao saorany Andriamanitra. Izy nanome, izy no naka. Miakoka eo anatrehny foana ozy izy. Fogana ihany koa ny zanany avy amin'Andriamanitra ireo. Fara sy dimby men'Andriamanitra niaraka ny falitamiko nandritry ny zao taona nandritry ny zao taona ankehitriny azo ireo nalainy indray. Iny ny azoko atao saorany Andriamanitra. Dia mbola niakoka tamin'Andriamanitra foana izy. Ary na dia efa vomafy aza izy dia izao mbola fomba fiteniny. Na dia mono azy Andriamanitra dia mbola manantena azy foana aho. Halleloia. Faly be nge Andriamanitra mahita olona manana toetra sy toe-panahy tahaka izany. Tena faly be nge Andriamanitra. Ny mampalahelo mantsy amin'izao vaninandro izao dia maro amin'ny kristianina no tsy mba manana toetra na toe-panahy tahaka ny nanana Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Resaka finoana aloha maro be ny kristianina fiangonana kristianina zéro ny finoana. Raha mbola feno voninkazo ny lalana andianana dia hoe tsy misy manam-pinoana tahaka azy. Fa rehefa sendra ny olana ady zavatra sarotra naretina ohatra tsy mety sitrana tonga dia maty ny finoana ao aminy. Angamba tsy misy zao Andriamanitra zao ka. Angambany tsy mihaino vavaka intsony zao Andriamanitra zao ka. Raha misy izy, raha mamaly vavaka izy, nahoana no miaina amin'ny fiainana tahaka izao foana manaraka ankehitriny. Dia inona fihavarany fiainana? Aleo ny miala amin'Andriamanitra. Aleo ny miataka amin'Andriamanitra. Tsy olona ray sy dimy amanena nge rehefa ny efa hita koa hoe tahaka izany ny fiainana. Vavaka tato, olona manompo an'Andriamanitra tato. Fa dia izay mialany Andriamanitra. Satria tsy araka ilay nioritreretiny zavatra nataony nitranga tao amin'ny fiainana. Be dia be ny olona manana fiainana tahaka izany malahelo mihitsy Andriamanitra. Ataon'Andriamanitra mpanjavatra momba an'Andriamanitra sy mifampona azy. Profon'izany ohatra raha sendra misy vahiny tonga tapoka tsy nampilaza akory. Andro alahady io dia indro ilay fiangonana kristianina mandefitra. Reto olona tsy mivavaka alahady tsy manan'Andriamanitra hotompona amin'ny andro alahady dia io mampalalaka azy dia tonga any aminao izy. Ianao izay manana Andriamanitra tompona rehefa tonga ny fotoam-pivavahana alahady satria io ny fotoam-pivavahana andro natoka tsy hanompoana azy. Dia ny anao indray nampandeferina mandefitra n'olo anao Andriamanitra fa tonga ranony. Mandefitra aloha ny fampona an'Andriamanitra any amin'ny kely fa tonga ranony. Malahelo nge Andriamanitra any amin'izany. Fa azonao atao mijoro tsara hoe azafady ireo olona. Nareo moa tonga amin'ny andro amin'izay fotoam-pivavahana andraso kely eo zahay. Reto voanjoka kapizao ho an'ny miandalana eo. Reto samby lampiana an'ity indray fa ho avy eo zahay rehefa avy eo.
zany tokony anaovanao azy fa atao zava-dehibe aminao ny momba an'Andriamanitra sy mifampona azy e sa tsy zany ve misy dikana ange lay teny ambaran'ny baiboly hoe aza mahafo fiaraha-miangona tahaka fanao sasany Hébreu 10:25 aza mahafo fiaraha-miangona ny baiboly milaza an'izany dikan'izany zany na inona mety hoe zavatra lehibe tao ambody tany ity aza fohy mihitsy fiaraha-miangona fataovy manandanja aminao fahafantarako azy a ohatra zany mihitsy ny toetra sy ny toepanahy nananandry Sadraka sy Mesaka ary Abednego na hoe nananandry Joba ohatra zany mihitsy fahafantarako azy tena napetrany teo amin'ny toerana mahisy azy Andriamanitra sy ny fampona an'Andriamanitra halleloia ho an'ny Paoly apôstôly moa dia takatsika ihany koa izy zao ny teniny Timoty 2:1-12 hoy izy ary noho zany koa nyaretako zao zavatra zao betsaka ny zavatra nandalovany tena niaretana no hoe seson'ny olona izy raha Paoly mbola zao ve ny fiainana mahafinaritra zao ve ny lavia zao hoe enjen'ny olona hoe seson'ny olona gadraina matetika noho ny fivavahana zao ve ny lavia raha Paoly mafy tamin'izany fa dia zao ny teniny ary noho zany koa nyaretako zao zavatra zao ka tsy menatra aho ny maha-kristianina ny maha-olon'Andriamanitra tsy menatra aho satria nahoana fantatro loatra lay inoko fantatro loatra zao Andriamanitra tompoko sy vavako zao fantatro zay inoko zay mihitsy zany le fiainana tian'Andriamanitra ho fiainantsika fiangonana manarika ty fotoam-pivavahana ity amen dia mbola teny toy zao ihany koa Paoly azy sokafika ngery teknisiany no Romana 9:30 Romana 9:30 hoy iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy iza ho Paoly fahoriana ve iza fanitrana ve iza fanenjena ve iza mosary ve iza ihany koa fitanjana ve iza fa fiainany ratsana dimy ampidiriko amin'ny ratsana fa manaraka indray iza indray aiza izany loza ve iza sabatra hiatra fahafatesana ve 7:30 kanefa amin'izany rehetrarehetra zany dia manoatra no mipandresy isika amin'ny alala ity atsika amen misy tokoa zany rehetrarehetra zany ho Paoly misy zany efa nandalovan'ireo olon'Andriamanitra tany aloha be tany ary mety andalovanareo taranaka teo riny fa izao efa fantatr'Andriamanitra ny tokony ataony inona ny tokony ataon'Andriamanitra inona le fantana ianao avoaka no mpandresy foana ianao avoaka mpandresy foana amen dia andiny manaraka 7:30 fa matoky aho fa na fahafatesana io na fiainana io na anjely io na reo fanapahana na zavatra kehitriny na zavatra ho avy na hery na ny ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra ary rehetra zao ho Paoly tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra zay ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika asa miemotra ianao asa verin-dalana ianao asa miala amin'Andriamanitra ianao ny anjarantsika dia mandroso foana efa zay mihitsy ke ny tian'Andriamanitra fiainan'ny olona manompo azy tsaroko raha masamena ve eo alohan'ny zanak'Israely rehetra dia inona foana mbola teny nambara taminy lasa eo amin'ny zanak'Israely mandroso izy Mosesy
tsy indray mandeha ny indroa fa matetika ny ana amin'izany fa isorako any Andriamanitra izay namola volana nanamboatra fa rehefa naharitra dia zao hitanareo zao zao hitanareo zao halleloia dia ho iaho hoe izay mivady zany zao lona lamasinina ianareo fiangonana vagon raha ohatra ka hitoetra finoana sy mifatokena an'Andriamanitra ianareo raha ohatra ka ametraka an'Andriamanitra sy mifampona azy ho ambony anko ianareo dia zay lalana alianay lona lamasinina no alianareo ihany koa ho tsara fefary ianareo ho tsara fefary ianareo Jesosy tianay mombanay mandrakizay sady zany ve halleloia dia zao ary nitorevitra omeko anareo torevitra omeny baiboly hoe ahoana tokoa zany no atao mba tongatsika fiangonana anana finoana tahaka ny nanana Sadraka sy Mesaka ary Abednego tahaka ny nanana Joba ka dia ahitan'Andriamanitra sy ny heriny ahita voninahitr'Andriamanitra ary ho lasa tsara fefary ahoana no atao ny voalohany tompoko mila manao ny vavaka ho zava-dehibe sy ho tena fiainana ianao amen ndraindraiky voafitaka ny devoly ny akamaroam-pino hoe gaizy mivavaka ny tokantrano ihany tsy mba manokana fotoana mandoalika mivavaka zany izy any tokantrano ihany fa dia nitavandray dia hoe rehefa lahady eto am-piangonana eo izy vao mivavaka eo izy vao mandoalika mivavaka fa ny any atokantranony a tapitra ihany ny herinandro fa tsy manao vavaka mihitsy izy kanefa io vavaka entinao mifandray amin'Andriamanitra io dia mahatonga ny herin'Andriamanitra miasa mametraka finoana sy fatokina ho anatinao zany nge mahatonga an' Jesosy nampianatra Lioka 20 andiny voalohany ahoana izy tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva le mpino le olona ka tsy reraka tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ary Paoly ihany koa dia mbola niteny Tesaloniana 2:5 andiny 7 mivavay ianareo ka aza mitsahatra hoy izy mila manokana fotoana anaovana vavaka foana isika amen na misy zavatra irenana tsy misy na misy olana tsy misy dia mila manokana fotoana anaovana vavaka foana amin'Andriamanitra isika dia fanampy izay ao anatin'ny vavaka ataonao dia mila mandray mifanahy masina sy ny afo mifanahy masina ianao tena mila mandray an'izany tsaroko tantaran'ireo apôstôly niaraka tamin'i Jesosy aman-taonany fa na izany ary tsy nitombona tsy mipetraka ny finoana tao anatiny raha lalana feno voninkazo ny lalana andianana dia aleloha foana ny fiainana amen alleloia amen fa raha vao tojo olana tojo zavatra sarotra dia migrasy tonga dia resy ohatra amin'izany zao raha nosamborina Jesosy tao amin'ny Getsemane inona ny tranga moa ve tsy nandositra daholo ny mpianatra rehetra enina dia Petera zay efa namoaka vava azy hoy izy tamin'i Jesosy tompo tsy andao anao na afoy anao izay na dia hatramin'ny fahafatesana azy pare foana izay fa rehefa tonga tokoa ny fisamborana Jesosy andao andeha maminy eny nandositra hatramin'ny Petera zany le fiainany iainana satria tsy mbola latsaka mifanahy masina sy ny afo ary Petera manokana asa moa rehefa mba noadinina olona mpiapanga efa hitako niaraka tamin'ny lehilahy ampangaina iry ianao tsy fantatro zany ozy izy tonga ihany koa ny anankiray Galiliana ianao ny fiteninao dia fiteny avy any Galili gisa be fotsiny teo izy efa hitanay ianao niaraka tamin'io lehilahy io ninina mihitsy tsy fantatro zany olona zany fa za koa ary mba vahiny eto amin'ny tanàna ity zany nataony Petera nefa vava zao nataony zao tsy andao anao zay fa voninao na dia hatramin'ny fahafatesana azy zalahy reto ny tsy haiko fa za vonina na dia hatramin'ny fahafatesana azy zany nitranga
fa rehefa latsaka mifanay masina latsaka tamin'ny alalan'ny afo peraka to ambon'izy rehetra isabatan'olona rehefa latsaka mifanay masina feno mifanay masina izy niovantantara tonga dia niala ny tahotra niala ny tebiteby niala ny fanahiny avy hatrany dia nitoetra atao anatin'ny finoana ry zareo anka tsy natahotra ry petera sy namana tsy natahotra takany teo aloha fa nijoro teo masom-bahoaka nijoro vavolombelona fa an Jesosy ry zareo nanambara ny zava-marina sy ny zava-misy ary tsy resana tsony ny vokatra sy fombiazana teo ambadika izany ka zay mahatonga mampahery hoe raha tianao tompoko ny anana finoana sy fatokina tahaka ny nanana Sadraka sy Mesaka ary Abednego tahaka ny nananany ry Joba dia tsotra mila mivavaka tsara ianao aza atao ambany zavatra ary ataovy tena fiainanao ny maneho etaeta ny ofeny fanay masina ary miaraka miafo fanay masina mitoetra eo aminao tsy amena mafy be ve zany amen lalana anankiray ihany koa dia izao aza manao ambany zavatra ny fiaramiangony ianareo efa nambarako teo zany aza ataoko tontolo ny fiaramiangony fa na inona zava-misy any ambadika any dia zao foana ataovy masaka tsainy tsy maintsy mamonjy fiaramiangona tsy maintsy mamonjy fotoam-pivavahana tsy didy amin'ny pastery zany fa didin'Andriamanitra didy amin'ny baiboly amen ao anatin'io fiaramiangona io ma tsy misy zava-miafina be dia be ray amin'ireo zava-miafina entin'ny fiaramiangona dia ny finoana apetraka-Andriamanitra ao anatin'ny toroteny andao ngesiko afy ry teknisianina Romana 12:20 efa hainjareo le izy koa ny finoana avy aiza avy amin'ny toroteny ary le toroteny renesina tsy tenin'ny olombelona fa teny Kristy rema zay lay mahatonga finoana mipetraka mitombona tsara ao anaty ka ny kristianina ny fiangonana kristianina malaina mamonjy fiaramiangona somary manambany ny famonjena fiaramiangona tsy afaka nianana finoana tahaka ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego tsy afaka nianana finoana tahaka ny nananany Joba ny olona tahaka izany fa re olona tia mamonjy fiaramiangona dia tena ho avan'Andriamanitra izy mitombo foana ny finoana hitombo foana ny filony asiteka mafy be halleloia tena marina be kesany revana malala tena marina ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra andao hivavaka tsika amin'izao fotoana izao dia ny vavaka ataontsika dia falorantsika tena ho an'Andriamanitra ho anao ao Andriamanitra dia mivavay ianao mba anana finoana tahaka ny finoana nananan'ireo mpanompon'Andriamanitra no tantaraiko ireo mivavay ianao mba hametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerana ambony sy mifampona azy eo amin'ny toerana ambony tena mivavay mba ho araka izany ianao le etaetanao mihitsy no asehoy amin'ity androandroany ity fa hivavako anareo aho ilatsika eto fanay masina ary tena hiasa ho fiainanareo izy ka ho tonga araka le tadiavinareo ianareo apetrao eo amin'ny fonon-tanana dia andao hivavaka sika rehetra ok vavaka sika rehetra tompoko araha matsapatena anao fa misy fanaratsy ianao hoe manelingelina anao a manotoina anao dia roa izy andeha ailio izy Hallelujah. 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 Toero izy
nahoana nomeno vahana izy roso dia antsika ho an'Andriamanitra hatramin'ny farany. Ho anareo ny tokantrano manavavavaka tahaka anay ihany ianareo, manavavavaka tahaka anay ihany koa ianareo. Halleluja, halleluja. Akipy masinao ao Andriamanitra manao fifonana aminao ho an'reto fiangonan'reto amin'ity androandroany ity, dia mamela ny heloka vitany ianao. Indrindrindrindra teo alohan'ny tsy finoana nisy teo aminy mamela azy ianao, teo alohan'ny tsy fahaizany nametraka anao sy famponanao eo amin'ny toerana ambony no zavatra rehetra, dia mamela azy ianao. No Jesosy maty teo ambony azy fijaliana, nandatsaka ny rano teo ambony azy fijaliana, dia mamela an'ity fiangonana ity ianao. Vao vela heloka ny izao fiangonana izao, ary nyfanainao masina ilatsaka miaraka amin'ny afo ho eo amin'ny rehetra, ary mandidy ny fanahy ratsy aho. Le fanahy maloto nanao misy ao hatramin'izay, ary ohatrany hoe nandresy izy androany, miala ianareo, miala amin'ny anaran'i Jesosy, lasa mandeha, lasa mandeha. Ary reto fiangonan'reto zay manana olana, manana ady, manana zavatra sarotra, vonjena amin'ny anaran'i Jesosy ane izy. Zay rehetra marary, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary le zavatra iriny zay no every goavana be, lehibe, ohatrany hoe impossible ny atateraka azy. Raha io, satria fa namindra fo ianao, anio dia anio ataovy tanteraka amin'izany. Ary tononiko amin'ny anaran'i Jesosy, zay miny dia mandray. Misaotra raha io, afafako ny ran'i Jesosy ho amin'ity fiangonana ity. Halleluja, amen. Teka mafy ho an'ny tompo isika. Dia andahoaritsika iroso hitondra ny fanatitra vetrany, hitondra ny fanatitra vetrany, omeny ampahafolo-karena, eto anoloana ihany koa misy an'ilay fanoana antsika ny émission ataovy amin'ny fonao. Vita zay dia ho tokany aminareo eny ny mpitanty ny fanatitra, dia manomeza arak'izay tratranao ianao, arak'izay vitanao. Hiderany tompo isika ao anatin'izany fotoana rehetra izany. Sagata na tindi famo
dia manaraka izany a rehefa farany volana tahaka izao moa dia misy andreny valopy zaraina amintsika reny valopy reny a no mentsika anarany hoe raky dehibe tena nanampy be antsika teo amin'ny asan'Andriamanitra nataontsika reny raky dehibe reny atao anatin'izay taona maro nanaovantsika an'izany ka dia samy mba maka valopy ianareo samy mba maka valopy a dia amin'ny herinandroany no averintsika amin'ny fandrisana anjara raky dehibe amin'ny herinandroany asa isan'ny olona manadino anao hoe fa mandresa anjara ary na dia matsapa-tena azy ianao hoe somary sahirana kely zay pastera zay fahasiarananao zay indrindra no mahatonga amin'ny baiboly miteny hoe omeo aloha dia mba omeny anareo zay fahasiaranana izay be dia be ny tantarona teo baiboly manamarina izany manomeza aloha ianao mba afan'Andriamanitra manampy anao andeontsika mbola hanao hira anankiray ihany a mandra-pahavoazarany ireny valopy ireny tompoko dia vitsay dia marina fotoana isika Rea rea kua
antsika eo fitsanganana zany ira zany a dia ataovy amin'ny fona manontolo tena sambatra ianao manana an' jesosy Ufalurantena manandriamanitra Makakuri saya watanana Isani cicandu ilacaku Kale akyana Samba ciao teso Mananana tumpunieri Samba ciao teso Ampiani filukwana Saketi bawa ulalantaba Vareale akyana Samba ciao teso Mananana tumpunieri Samba ciao teso Fitiavana Ampiani filupana Raketi kwawa Pulalandava Raketi kwawa Pulalandava Fareare akyana Raketi kwawa Pulalandava Fareare akyana Raketi kwawa Pulalandava Samy makatoerantsika dia farantsika mivavaka aloha zao fitoam-pivavahana izao melony rosontsika amin'ny zavatra hafa misaotra anao Andriamanitra fa namindra fo taminay ianao ka notahinao be mihitsy ny fitoam-pivavahana tamin'ity androany ity misaotra ny amin'ny hafatra no mba ny herin'ny fanenao masina ka tonga tahaka andry Sadraka sy Mesaka ary Abednego tonga tahaka andry Joba ty fiangonana ity manam-pinoana manana fatokina anao Andriamanitra tsy vozogozona mihitsy izay na inona mitrangana inona midona ary tsy emotra ary tsy ala amin'Andriamanitra ihany koa anompo an'Andriamanitra tamin'ny farany izahay
anompanao Andriamanitra hatramin'ny farany izahay. Misaotra tompo, misaotra. Apetrakay eo amin'ny toerana mahandriamanitra anao tokoa ianao ka dia miakoka izahay, manompo izahay. Misaotra ray eo, ny rano Jesosy ane fefy fiarovana ho anay rehetra. Misaotra tompo, amen. Vavaka fandravana sakana noho ny fahavalo folo taona na ara-panjakana ny fiangonana Rify eto Madagasikara izao dia faly manasanao izahay. Fotoan-dehibe ho totosainao amin'ny Collegium de Madagascar ny 17 volana Aogositra taona 2024 ho avy izao manomboka amin'ny 6 ora maraina tsy diso. Hitondra ny afatr'Andriamanitra sy hitarika amin'ny vavaka amin'izany ny paster Andriana Evravelona Adolphe sy ireo mpikambana amin'ny filakevim-pitantanana. Izy vavaka manokana ao amin'ny mananolana sy ny marary aro ho an'ny firenena. Tongava soa tompo. Vavaka fandravana sakana noho ny fahavalo folo taona na ara-panjakana ny fiangonana Rify eto Madagasikara izao dia faly manasanao izahay. Fotoan-dehibe ho totosainao amin'ny Collegium de Madagascar ny 17 volana Aogositra taona 2024 ho avy izao manomboka amin'ny 6 ora maraina tsy diso. Hitondra ny afatr'Andriamanitra sy hitarika amin'ny vavaka amin'izany ny paster Andriana Evravelona Adolphe sy ireo mpikambana amin'ny filakevim-pitantanana. Izy vavaka manokana ao amin'ny mananolana sy ny marary aro ho an'ny firenena. Tongava soa tompo. Vavaka fandravana sakana noho ny fahavalo folo taona na ara-panjakana ny fiangonana Rify eto Madagasikara izao dia faly manasanao izahay. Fotoan-dehibe ho totosainao amin'ny Collegium de Madagascar ny 17 volana Aogositra taona 2024 ho avy izao manomboka amin'ny 6 ora maraina tsy diso. Hitondra ny afatr'Andriamanitra sy hitarika amin'ny vavaka amin'izany ny paster Andriana Evravelona Adolphe sy ireo mpikambana amin'ny filakevim-pitantanana. Izy vavaka manokana ao amin'ny mananolana sy ny marary aro ho an'ny firenena. Tongava soa tompo. Vavaka fandravana sakana noho ny fahavalo folo taona na ara-panjakana ny fiangonana Rify eto Madagasikara izao dia faly manasanao izahay. Fotoan-dehibe ho totosainao amin'ny Collegium de Madagascar ny 17 volana Aogositra taona 2024 ho avy izao manomboka amin'ny 6 ora maraina tsy diso. Hitondra ny afatr'Andriamanitra sy hitarika amin'ny vavaka amin'izany ny paster Andriana Evravelona Adolphe sy ireo mpikambana amin'ny filakevim-pitantanana. Izy vavaka manokana ao amin'ny mananolana sy ny marary aro ho an'ny firenena. Tongava soa tompo. Vavaka fandravana sakana noho ny fahavalo folo taona na ara-panjakana ny fiangonana Rify eto Madagasikara izao dia faly manasanao izahay. Fotoan-dehibe ho totosainao amin'ny Collegium de Madagascar ny 17 volana Aogositra taona 2024 ho avy izao manomboka amin'ny 6 ora maraina tsy diso. Hitondra ny afatr'Andriamanitra sy hitarika amin'ny vavaka amin'izany ny paster Andriana Evravelona Adolphe sy ireo mpikambana amin'ny filakevim-pitantanana. Izy vavaka manokana ao amin'ny mananolana sy ny marary aro ho an'ny firenena. Tongava soa tompo. Vavaka fandravana sakana noho ny fahavalo folo taona na ara-panjakana ny fiangonana Rify eto Madagasikara izao dia faly manasanao izahay. Fotoan-dehibe ho totosainao amin'ny Collegium de Madagascar ny 17 volana Aogositra taona 2024 ho avy izao manomboka amin'ny 6 ora maraina tsy diso. Hitondra ny afatr'Andriamanitra sy hitarika amin'ny vavaka amin'izany ny paster Andriana Evravelona Adolphe sy ireo mpikambana amin'ny filakevim-pitantanana. Izy vavaka manokana ao amin'ny mananolana sy ny marary aro ho an'ny firenena. Tongava soa tompo. Vavaka